Misaotranao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS tonga soa atao anatin'ity fandarana manokana ity fotoana zay andrasana vahiny iresadresana ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao Andriamatoa Léonora Zaverson no vahintsika izy moa de olo-pirenena saingy mpanaraka kosa ny toe-dra-pirenena mpikambana avy eo anivony V3MT miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Manatitra ny araba raha Germain dia manatitra ny araba isaky ny tokoa nambaravarana ampiretanindrazana malagasy manontolo zay afaka manjifa sy mijery n'izao fandarana manokana zao. Asaina mpanajany ianao mpijery naraka hatramin'ny farany ady hevitra sy ny resadresaka zay ifanaovana eto indrindra fa mahakasika ny tandrazana moa zany no horesantsika eto mba azo azavaina ve ny hoe V3MT. V3MT moa zany ny fanalavana anazy vondrona mpiarabelona miarady miady ho an'ny tanindrazana. Izy io dia niboiboika tany amin'ny deuxième ville ny Madagasikara tany Antsirabe Vakinakaratra. Dia niaraka tamin'ireo rafitra fototra moa anatin'ny fokon'olona dia nitsangany zavatra io nananganana amindronana ny firaisankina sy ampiakarana ny feo an-tany anatrehany rafim-pitantanana amin'ny andehatana tohatra amin'ny fanjakana maingany amin'ny autorité locale ka hatraty amin'ny fitondrana faratapony. Mety misy firy eo zao mpikambana ao anatin'izay V3MT zay amin'izao fotoana zao raha somary nisy teboka 520 ao anatiny zay misy fokotany sy commune ao anatin'ny région Vakinakaratra indrindra fa Antsirabe voalohany dia niainga tany amin'ny avaratra misy any Andranobe hatrany amin'ny atsinanana indrindra misy any Akafitra hatraty amin'ny atsimo amin'ny Sur Mbs sy ny Lapinette ary ny amin'ny andrefana mivelatra be aty amin'ny district amin'ny Betafa misy any Amsa Ambomanambola Manapa Mahaiza Soavina ka raha fokon'olona ao anatin'izay hatrany amin'ny ampovoany hatrao amin'ny la grosse manodidina ny Gary Ambomanambola Marodinta Ambomahazo hatrany andrefatsena ny Sabotsy any amin'ny Télécell zay nananganany plateforme io de tsy atonina ny lisitra. Eny ali irosa vetrantsika ao anatin'ilay ady hevitra iarahantsika eto zany hoe tsy ady hevitra moa zany fa ao anatin'ny famelabelarana kokoa ny toe-dra-pirenena amin'izao fotoana zao vondrom-bahoaka ianareo zany hoe mitondra ny feon'ny tany araka ny fanazavanao teo fomba fijerinao ary ny politika amin'ny ankapobeny izay hitantanana ny firenena amin'izao fotoana zao. Tsy politika no mitranga fa polifika zany hoe tsy olona mieritreritra akatoerana no mitatana na raha-pirenena fa olona mbola mieritreritra hiady seza dikany tsy misy fifandraisana entitra mazava mahitsy mangarahara avy any amin'ny rafitra faratampony tsy azo ravana mira fokon'olona tompo amin'ny fahefana miakatra makeo amin'ny seza ny olona nangataka ny tondra anambatra ny fahefana ka nahazo ny fitondrana fa nahazo seza mba tsy tenenana hoe mizotra amin'ny lalandiso ny politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo amin'le resaka anana tiako idirana lalandalina kokoa hoe ny fahafantarany mpitondra zany le resaka hoe lara-pahamehana sy ny asa maika ho an'ny firenena tena mpaka any fotony ve izay resaka hoe fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao izay satria ianareo manana olona be deabe any anatin'ny hoe faritra izay misy an'io fikambanana io. Taritra anao kilaila zay ny tonga ty azo amin'tinana azy rahalahy taritra anao kilaila satria lany mondry ny avy any Andohasa nitsempoka ny sambatan'olona ao anatin'ny atao hoe olo-pirenena fa tsy mahatsiaro hoe aiza le lalana inona ny vita ary mbola mandraky ny androany mbola miverina foantsika ao anatin'ny atao hoe inona mariny tena lalàna ho fanondrenana mba hiteraka lalam-panondrenana dikany misy zavatra tsy mifanjohy mihitsy ao anatin'le izy ary mampalahelo satria ny feo an-tany tsy enona fa lasa misy frapy hafahafa satria lasa mena ambany mena ny fokotany izay misy ny fokon'olona miandro baiko midina zay fantatsika fa mbola fokotany atana tohatra eritreretina fa any ambany indrindra
fa tokony rafim-pitantanana tompona ndraikitra nindrana fahefana no atanatohatra any amin'ny rez de chaussée zany hoe any amin'ny salle de préparation fa miseo izy any an-dapa tsy ny any an-dapa no atao hoe avo fa ny fokon'olona anazy ny fahefana fa tsy mety mahita amin'ny fokon'olona tompoko hoe inona marina ny politika akapobeny ao anatin'ny PGE tsy fantatry ny andohasa akory moa zany raha ho tenenina tadranao kilaila ozy izy ianao teo ny fahatsapahan'ny olona ny politika any anatin'ny hoe vondrom-bahoaka izay a amin'ny akapobeny mety manahoana ny fiainam-bahoaka any fotony zany am'izao fotoana zao a tsy mahita mihitsy ny fokon'olona hoe prioritaire izy amin'ny sistany satria nositsika inona no mivoaka inona miditra fa mifantany mandrakity ny androany a takina aminazy ny sara ny atsemboany hatrany amin'ny 4 mi mividy mofogasiny ary 100 avy nangataka hoe ary 100 ny 4 mi a aoka zavatsara amin'ny rafim-pitantanana mitondra fanjakana fa ampandoavy ny hetra satria raha menao ary 100 ny 4 mi de vidy mofogasy anakiroa 50 tsy mpivarotra mandony hetra makao amin'ny fanjakana fa ny olona ny vidy iny a no anakitsoahany fanjakana ny tombony ahafahany manao a ny sosialim-bahoaka sy ny fampandrosoana ka tsy anjarako ny amin'ny tsara olona eritreretina ho ray aman-dreny mpitondra firenena fa ny olona nefa mampiakatra n'le feo hoe avaty amin'ny tany hoe tsy mahita hazavana na de kely ohatra n'iny azy fa rakotraizana amin'ny fiainana ary feno fitaka ny tany ary tena manomboka misy amin'ny teny hoe fivadiana tanindrazana fivarotana tanindrazana no hitanay fiarovana tongotseza efatra ampitomboana mandaha anakifiry a nefa ny teo mbola tsy hita zay mazava nakaiza zao ny 100 andro tsy hita ny 100 andro tamin'ny voalohany hoe io ny 100 andro andrefesana an'ity inona moa nyrefesana tao anatin'ny 100 andro ny créenne avy any amin'ny firenena kamaizamaizina ny aretina de inona antahitra iny a tsy zara raha ve nisy an'iny tao anatin'le politika mba hanaovana excuse hoe tena nisy an'iny crise iny a fa na misy an'iny ara itsy misy manjelanjelatra itsy misy manara-penitra eo am'izay le resaka hoe fiarovana tongotseza araky ny fanazavanao teo mba azahozavaina bebe koa ve hoe inona zavatra tsapany vahoaka ny fotony am'le resaka hoe fiarovana seza araky ny fanazavanao teo zay andozany tany manontolo any fiarovana seza mitindra maky ty raha tsy miakatra databatra sy entitra isika menakafy ametraka amin'ny balizy sy ny zavatra tiana ho atao hatria izao hatramin'le atao hoe enimpolo taona nazahoana an'le fahaleovatena itya vao naheno feo avy any amin'ny tany tsy feo ako noetiko androany misy apahany any amin'ny maha citoyen responsable anasy amin'ny mampitaradalana ny mpiady ny tanindrazana anavy any afakana karana fa ny feo an-tany de tena mahita zay vao nisy fitondram-panjakana ny aro seza hatrany any elankelatrano ny zava-nisy hatramin'izay a nametraka fiarovana tongotseza ny mpanao politika rehefa nahazo an'le seza hatreo amin'ny élection PRM président de la République de Madagascar satreo amin'ny élection députation le solombavam-bahoaka tsy de tianay moa no miteneny solombavam-bahoaka iny mbola ho tenenina kely iny fa tam'ty maky ty ianao vao nahita hoe raha nazerma hoe hatrany amina fitantanana communaly na urbaine na rural de nedivana hatramin'izay mbola nisy fofopofona fiarovana seza ny etsy amin'ny place de 13 mai misy an'ny commune Antananarivo renivohitra tsy ao anatiny 570 commune satria orzone io amin'ny capitale de Madagascar azy ny edivana io satria io ambany orony lapan'ny tanàna io ny place de 13 mai ary point stratégique io ny edivana io fa fanampiny tam'ty ny edivana hatrany amin'ny commune rural milatsaka hatrany anaty rafim-pitantanana fototra aka olona ho baikona ny rafitra fitondrana foibe milatsaka hatrany anaty fifidianana sy fokotany teto Antananarivo renivohitra tsika nisy toerana maromaro
tsy izahay vahoaka tsony no mijoro am'le vahoaka moa aminay any atao hoe vahoaka pion satria tsika no zarazaraina foana de mipotepotehana fa le vahoaka mantsy ao anatin'le majorité silencieuse efa lasa majorité non motivé de natao fitaovana fa efa aty andrenivohatra ianao efa mahita hoe tsy vahoaka tsony izahay fa fokon'olona ary io misy filoam-pokon'olona io iteny androany tsy asoriny io président fokotanina io tsy miteny le président fokotany aloha za hijanona eto fa eto azahoako miliara eto azahoako tompontsoa fa sady adidy io andraikitra asa nefa tsy azahoana ariary ara 20,000 ariary andamin'ny tena se fokotany ary izay efa nataon'ny filoam-pirenena fezay tsy naverina androany mandrakitiny androany ka inona moa zany mbola hitenenana ilavana se fokotany fa de nitsangana amin'ny filoam-pokon'olona satria tedavy ny fitondrana fohy be atao lafika erovana tongotseza atrany amin'ny fokotany mba azo mazavaina bebe kokoa ve zay hoe filoam-pokon'olona sy ny filoam-pokotany zay inona mampiavaka an'io ny chef fokotany a tonga de miondrika foana hoe manana ny lehibeako a atanatohatra misy bibaiko a ny bibaiko anazy a amin'ny ray manontolo de ny fokon'olona eo ianao arataovy io satria ianao hitanay fa mavita tsy mila rindrinefa ndry zany a tsy mila manjelanjelatra fa teny ambany kily teny akalamanjana teny ampamilona teny ambony vatilampy ny fokon'olona no fantana ny atao hoe chef fokotany hatram'izay fa rehefa lalaovan'ny mpanao politika ny chef fokotany anaovan'ny propagande isaky ny elakelatrano a de leo le vahoaka ary tsy teo antsona vahoaka itsony ny olona fa za de milaza aminao mpitondra fanjakana mahazo seza io raha alaina sary kely a mihoatra ny eo amin'ny farihana nosy io ny fatrany raha latsaka menamena teto ny saky renina tao an'izany hoe mpiado any tanindrazana tamin'ny 7 ny verina nakanyerinany tantara zany fa nataon'ny mpanao politika inona zany mbola afaka manongo tena vera de io fokon'olona io a lasa manala n'le se fokotany indrindra fa tao anatin'ny ampingany nanaovany zareo an'le covid business taony tena natonga ny fokon'olona mbola tsy nitsangana izy a fa mbola hopipetrahana izy de efa nyteny tsy izy io fa kilalao maizina fa ny kilalao maloto a fa ty tena kilalao maizina satria tena efa ao anaty tena lavaka mangetsiketroka tanteraka amin'ny firenena raha azo nasiana soratra tery mikady ery ampamarinany ery de hoe aza hoentiny atao anaty antsany asa eto morikady de tompoko ny firenena raha nieritreritra ianao fa nofanovana faharoa am'izay a ny filoam-pokon'olona zay le chef fokotany ny roitiny mpanao politika hoe io mety hovidina premier place a lanin'ny fokon'olona de apetrareo ny deuxième liste troisième liste de miakatra any amin'ny district eo a tonga de nikisaka amin'ny fokon'olona hoe ito misy filoam-pokon'olona tsy mila makany amin'ny birao-pokotany fa raha vao misy événement mitranga ohatra ny kany somamanina tary ohatra ny kany ambotro manjakatatsy ohatra ny kan'le fokotany atretsy an-davamamba sery besarety ery hoe ty ho asoriny ty ity tsena ty ho akatona ity asiana fefitaolina fa tsy toerana tokony varotana teo fa tsy vahoaka tsony no miteny an'le fefasolo tena zana pokon'olona tsy zana vahoaka efa fokon'olona ny mandray atanana ny fiainany eny azy miazakazaka be ny fotoanatsika irosoko kely ny mahakasika ny resaka hoe covid business ozy izy ianao teo a mihina fa feo ny vahoaka zay voambolana nampiasainao zay ahoana ny fahitan'ny vahoaka any fotony a ny fitantanana niny amy anara-pahasalamana iny napetraka ny vonjy-taitra tery vato amin'ny CCO de nividina 4 be dabe tatsy amin-drakoto nividindra be pekama sa tsy teny anazy mpinamana fa pekama amin'ny teny baiko fiteny malagasy fa tsy fitenina de hoe hoe covid business io izy ny olona efa fantatry ny olona zay fa mitandremy ianao mahazo seza io nampidirinao ny aretina de nafafinao amin'ny tany a de tsy de nivakiana aloha na de tsy hanika raha 22 région fa nisy faritra vitsivitsy
de nalefanao ny hoe ty tosika fameny ty any fa voakoatin'ny olona hoe raha zaraina volana meniny vahiny manana 10 millions tsy ataoko ariary fa ataoko franc un gamin de 12 ans miakatra makany amin'ny 70 taona mahafaka manana 10 millions na ny epoka herintaona ary taperiny 2020 fa ampy ny volana meniny vahiny fa lalaovinao le izy a tsy pazonao potomofo le vahoaka ary leo izy leo izy tsy manaiky fandaminanao tsony izy atrejereo fa andavamamba jereo fiterenana ty tsy manaiky fandaminana tsony ny olona fa mbleu izy ty carnet double mba manao doublon ko izy ka anao koa nanao doublon ko anaovany doublon ko ny carnet nakany an'le vato tsiny satria fa fatany hoe tsy ahazo ny havana tsy ambadika fa de aloha alainy ty de zaraitsika ty fa larainy dao ifanapahana rehefa aveo fa alainy ty ininga tsy namidiny fa mandondona ny raha lahy anankiray tsy ambadika zay tsy manana nga fa mba mivraika apoka amin'io mampangididy aloha sa tsy mampangididy de rehefa aveo akany vola le izy de afafa mipotomofo de apreminy am'izay isainy am'izay ny ambiny de velominy kelinay le izy de tapahany ray zao moa le izy tapaka tanteraka sa misy mahasamy laza hoe io fa nytoy le fizarana an'le vatotsinjona tosika fa mena fa de efa fantatry ny olona hoe alao mahatarapitso zay matendroany fa andao alainy ino mba ampangididy tsy fantatry ny tama olona ny ambany rango laotra andra tsy mamanga ihany no tononona hoe imranina na ho an'ity topiky lasy topiky vavy fa manontany hoe mba ampitray hoe misy manampahaizana anankiray tao anatina mpanao fikarohana dokotera mba meo anarana na de prénom fotsiny raha mba mipotra teo amin'ny écran ve hoe ity tompoko ny totona fotsiny nandrona masaka ny CV resaka sénateur efa nampidirinao teo ihany zay resaka hoe fifidianana lolony Madagasikara ny faraika amby folo ny volana Desambre ity fahitanareo vahoaka eny fotony a ny fanapahan-kevitra iroson'ny fanjakana indrindra moa fa ny fanapahana ny tetibola zay ampiasainy ity androm-panjakana ity am'izao fotoana zao a ahoana fomba fijerinao hoe ny antsonjay atao amin'ny androm-panjakana io fitondrana SVM io fitondrana zao io na seza io nametraka azy teo ary notsikotsony nandritra ny 5 taona de 8 sisa ny azony 8% sisa ny azony ny taritaretin'ny crise 5 taona de napetra ny 5 taona sady notsikotsony ihany ny avelan'ny tondra de nalay mibaraka ihany ny namany fa ny zanam-bahoaka efa tsy mahavity mofokasa ray tsony fa mbola ho alainao isena io am'le fombanao mahazatra hoe ndao alaina ty adininao le teninao hoe ndao anao fanovana fa za manontany raha anao fanovana ianao misy ray aman-dreny eto natao hoe zay natao hoe loolona de misy ny olobe ny soja be ny ampanjaka mpitakazomanga tangalamena ray aman-dreny ara-drazana ianao ve mieritreritra fanovana ka tafakatra fotsy volo amin'ny tany de mieritreritra ve anao fa mba recruter-n'ireo loolona ametraka balizy reo fanorona nahazo lahy ka azo be ravina ao anatin'ny dia-panorona tany Andohasa tompon'ny fahefana manenika ny tany Repoblika Madagasikara tany 119 district zavatra tsy hitanao atao anatin'ny 10 taona lasa hitanao hoe mpitondra indray no manenjika mpanohatra idinao any amponja daholo ny olona tany etalava nge misy isaina ny idio any amponja ihany tonga de ataovy le izy io fa mijanona ny olona efa tsy hifidy ary tsy andatsaka candidat ny olona de anao mbola hiady élection any efa lasanao le députation alainao fidinao vola daholo hatrany amin'ny fokotany eny ary faraparany makasika le resaka fanakatonana orinasa malagasy iarahantsika nahita moa zany isan'ny lasibatra ny orinasa zay naoriny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eo ihany koa ny orinasa triple A zay nandova an'izay fandraharana malagasy izay fomba fijerinao a ny fihetsiky ny fitondram-panjakana am'izay eto misy orinasa malagasy tsy mikatona mihitsy miaramiasa amin'ny vahiny ary miprivatise ny daholo le izy hoanazy ho an'le malagasy le olona fovato le mpilokom-bazaha tsy akatony manimba tontolo iainana faran'izay zokony io fa tsy akatony ny orinasa gasy moa de re mivarotra kafe sy mofo mampiditra etrany anaty trano hazo reo fa sorona de ilainy ny tany ilainy fanjakana ny tany fa ity anankiray ity akatonao orinasa malagasy firy moa sisa ny orinasa malagasy mbola nitsangana io eritreretinao fa tiako io triple A io tsy rahan'ny olona tsony inona filazanao anio fa de nakatonao ny orinasa malagasy tsy rahan'ny olona tsony na vahoaka izy na fokon'olona na le ataonao fitaovana politika ary mampalahelo ary tena mampangoro vitsika hoe
orinasa malagasy ray sady tokana mijoro amina izy anazy efa sako de sabla tany anatina crise politika ary tsy tia hanondro anao mahazo se zay bolokom-bazaha ve anao fa akatonao ny orinasa malagasy ianao any fa za miteny aminao fa amin'ny fomba ofisialinao ino mikatona tsy mikatona io any amin'ny tatsaha tsy mikatona amin'ny fieritreretana an'io fa ianao manao polifika manao politika ratsy no mieritreritry mikatona io akatony mitondra bulldozer tongotonga iso daholy hatramin'roviny nga ianao mana fitopolo na valopolo taona eo ny haveloman'ny olombelona ianao eto amin'ny tany misy siny sy tody miaigna akatony malagasy ange ny vononao fa tsy raha valomanana raha eritreretinao any raha valomanana zao nararaky ny olona eny amin'ny tany ronono mbola idivanao varotra ndray so grasy iny sao de disorina loatra mana zainy azo lazaina eny azy mamitina ny fandarantsika satria tapitra ny fotoanantsika raha ny toromarika ny technicienne famitinana foy fanarenana zany zavatra teneny zany a vao miainga amin'ny fanorenantsika fanarenana de davina ankehitriny a tsisy révolution nao ataontsika ntsony fa toetsaina mila miova ary mila mitraka miala ao anatin'le raika apoaka fampantrana ny malagasy ray manontolo sy ny gasy miverina ho fonofo ny malagasy tolona ho atao rehefa vita ny tolona ady amin'izay iombonana io ny fahavalo-pirenena ny mpanjanaka mbola ao ambadiky ny rideau fa anarany fotsiny nazahoana fahaleovan-tena manao antsoavy be vata aminareo ray aman-dreny a miaraka amin'ny ray aman-dreny mpampianatra mpikaroka mpikaroka mpampianatra sy ny olona fotsy volo amin'ny tany sy mipanabe sy mpitaiza sy ny rehetrarehetra hoe andaotsika hitsangana anao fanarenana ahitantsika ny alasahirana hivoahantsika makany amin'ny fanarenana satria mbola tsapan'ny valalabe mandry fa mbola tsy teraka ary mbola tsy mipetraka eo amin'le toerana ny fanorolahy hitarika ny nosin-drazantsika sy ny praibelona makany amin'ny fanovana eto amin'ity kibonyity Madagasikara manan-karembe ty fa betsaka ny zavatra mifototra betsaka ny zavatra mandeha amintsizy mandeha miemotra ny gasy anaovanao anazy noho ny politika fa tsy anao ny farany misy fetrany ianao fa efana ny aina velona amin'ny tany fandalovana ianao mipetraka eto amin'ny tany misy tsiny sy tody makasitraka ny MBS nandray ampahadiovana tsy nisy ambadika tsy nisy condition fa anapiakatra ny feo an-tany izy ary nandomim-baravarana tsisy hoe inona fepetra tsisy hoe inona fa de miakatra zay fa izany ao anatin'ny rafitra mpanao gazety 4e pouvoir afaka mandray anay mba afiry moa no aina manjerina mpanao politika mba mieritreritra kely ampiatrano ny zany tany efa mitaraina zany fa ny anazy ihany no arosiny ao réduisé ohatry ny zavatra mila tenenina fa sao de very ny tombontsoa makasitraka indrindra ny MBS ianao ny tena sorana nitondra zay fanazavana sy ny feon'ny tany a feon'ny vahoaka avy any foton'izay tato anatin'ity fandarana manokana ity a tsara-patsahivana fa Andriamatoa Léon Razafiarson no vahintsika teto a izy moa zany de olo-pirenena tsotra ary pitarika ny V3MT avy eo amin'ny faritra vakina karatriny a efa nazavainy teo moa manodidina zay fikambanana zay a isorana ny technicianna isorana ianao mpijery sy mpiaino ny fandarana na tamin'ny alalan'ny onjapeo zany a na tamin'ny alalan'izao fahitalavitra zao a eo ihany koa ny tambazotra serasera maro samihafa nanaranao izao fandarana zao a mankasitraka tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko